Manolotra ny arahaba topoko lahy sy topoko vavy izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny défi Madagasikara, asaiko ampanajana anaraka an'izany hatramin'ny farany. Nametraka ny taratasy filatsako fidina Ihazo Andriana Anarivelo androany, nilaza izy fa vony ary hiatrika ny fifidianana. Mikarandriamananteny mitondra ny fanazavana. Tonga nametraka ny taratasy filatsako fidina teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ihazo Andriana Anarivelo androany. Nanambara ny tena ny fa vonina hiatrika fifidianana ary nanao antsoava amin'ny mpiray-tanindrazana rehetra mba hifanomitanana na hanavitra ny firenena. Ampifaliana ny ilazako aminareo fa tanteraka somatsara somara izao ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fametrahana ny taratasy hofidiana ho filoham-pirenena ny tenako izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Mankasitraka ny namana atao amin'ny antoko nametraka ny fitokisana tamiko ary maneho ihany koa ny fahavononana hiatrika ny fifidianana araky ny fanapahan-kevitra efa niraisina teo aloha. Vonona tanteraka amin'izany tsika satria araky ny efa nilazaiko teo aloha dia sasika hanova ny lalan-tantara eto amin'ny firenena. Ka dia eto dia manararaotra manao antsoavo ny malagasy mpiray-tanazana amintsika tsirairay avy mba hifanomentanana navitra ny firenena sy tanjanaka iombonany ity satria dingana lehibe ao anatin'ny fiainam-pirenena zany fifidianana ho filoham-pirenena zany. Naneho ny heviny mahakasika ny fizakan'ny filohan'ny Rajoelina sy zopirenena Frantsay ihany koa ny tena nandritra ny fanambarana izay nataony. Misy malagasy anankiray araiky reny hita tamin'ny tambazotra sy hita tao amin'ny gazety mpanjakana Frantsay reny mizaka ny zopirenena Frantsay. Androany dia miandro zany zay eo anivon'ny antoko izay fanapahan-kevitra ny tribonaly. Tsy afaka miteny ny tribonaly androany no hoe tsy mahalala an'izany zay satria amin'ny fomba ofisialy nanaterana andreo taratasy mikasika an'izay fisakany Andry Rajoelina ny zopirenena Frantsay zay. Zay ny anankiray. Ny faharoa dia zavatra tena manahirana amin'ny fiainam-pirenena ny zavatra ohatr'ireny. Tadiditsika tsara fa tamin'ny fantatritsika fa tamin'ny 1979 no niverina tamintsika ny fahaleovan-tenantsika. 1974 misy filoham-panjakana anankiray mangataka ny zopirenena ilay tany nanjanaka. Dia eto zany mametraka fanontaniana ho antsika tsirairay avy hoe zay ve zany no soratantsika eo amin'ny boky tantaran'i Madagasikara hoe misy filoham-panjakana rehefa nahazo fahaleovan-tenantsika naverina tamintsika ny fahaleovan-tena dia nangataka ny zopirenena ilay firenena nanjanaka. Aminy no tokony apetraka izay fanontaniana zay ary fantany ve ny lanjan'izany eo amin'ny tantaran'ity firenena ity. Tahina Razafinjoelina mbola anisan'ny kandida nanatitra ny atoto taratasy ho filatsako fidiana teny amin'ny ACC Jora Mamonjso nitondra ny Tsiprian'izay. Tavapetraka androany tena fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny taratasy filatsako fidiana Tahina Razafinjoelina no filoham-pirenena. Kandida avy amin'ny atoko firaisan-kina ny tanindrazana. Amaranantsika ny fampalalam-baovao amin'izao hariva izao. Nanomboka androany ny kongresy ny atokon'ny TGV izay etsika fangatahana amin'ny firotsan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'ny fifidianana ho araintsika ny fanazavana mahakasika an'izay. Nanatotosa kongresy teny amin'ny sisy hivaty ny atoko TGV manerana Madagasikara androany, maro ireo avy any amin'ny faritra no tonga nanatrika io etsika fangatahana amin'ny firotsaha fidiana ny filoha Andry Rajoelina io, aharitra 2 andro izany etsika izany ka tsy farana raha tsy rahampitso. Laha manahaka ny Juliara manokana Douglas Vavy manino zahay no mitsangana eto ary mbola vonona hanohana ny président Andry Rajoelina mandraka ity androany. Na dia hay fa hisy kandida koa anaky Juliara manao mavandivandy hanao kandida miaraka ilatsaky miaraka président Andry Rajoelina. Mijoro zahay satria tiantony i président Andry Rajoelina Douglas Vavy no nanoratsy tantara sy boky vaovao fiaina ny Julia. Tsy hitanisa raha maro fa hiteny aminareo avao hoe efa nisy prime ministre telo farafaharatsiny avao Julia. Izay ihany koa no etsika manakatona fampalalam-baovao amin'izao hariva izao. Misaotra anao tsy nisaraka taminay. Veloma mandrapitafa.